Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao tonteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay volameno ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambavarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isaisaiko ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alleluia. Amin'ny fiverina lehibe indray raha ny mpamalalana no anantsika amin'izao fotoana izao sady iarabanantsika tsirairay avy hatratrandray izao fotoana anio izao dia fotoana fahanao miaraka aminay eto amin'izao fandarantsika izao indray fandarana andramoka izao izay rahanao fandarana andramoka izao fandarana vavaka fiambena izay rahanao fandarana ny ankiradio sy ny groupe izay maharesy. Alleluia. Dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetra dia manonona ny fiadanana tompo ao amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isa-batan'olona dia matoky sy mino fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity. Androany tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaolotsika ametraka ity fotoana ity eo am-piaratanan'Andriamanitra ka andaosika ampandroso andranam-bavitsika mara-piandritsika ny hafa izay mbola ny an-dalana any dia tonga dia ampandrosotsika aloha ranam-bavitsika mamia hitondrasika anatin'ny vavaka fanombohana dia aorian'izany tsika iverina eto ifampizara-tsodrano sy ijoro-vavolombelona sy ny sisa sy ny sisa. Alleluia. Ka dia tahiny tompo ary ary ranam-bavy mamia mihanao avy hatrany ny fitenenana. Mbola raha hiara vavaka ary tsika amin'izao raha sy fotoana izao napetraka izao fotoana izao feno am-piaratanan'Andriamanitra. Raha hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah-Andriamanitra io mbola faly misaotra anao izay amin'izao raha sy fotoana izao. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny tonandro fahavelomana izay neno any tsirairay avy tonga eto amin'izao raha sy fotoana izao. Tonga eto izay Jesosy andeha hiaino ny teninao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitantananao Andriamanitra tena feno fiarovanao any Jesosy mbola tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao andeha hiaino ny efatra. Jehovah-Andriamanitra hiaino ny teninao. Jehovah-Andriamanitra mangataka ny fanahinao masina, mangataka ny ranao any Jesosy tena hikoriana amin'ny tsirairay avy. Jehovah-Andriamanitra indrindrandrindra andrakotra ity fandaharana ity. Ny ranao saribedy any Jesosy ameno ny fananana sy ny fona Jesosy mba fahanay Jehovah-Andriamanitra mba tena andretsara ny afatra azo entin'ny mpanomponao. Esory rehetra tsy avy aminao Andriamanitra, esory ny sakatsakana rehetra Andriamanitra, indrindrandrindra ny fantatra hoe fa tsy faly ny devoly izay mitady fikorontanana Jesosy, indrindrandrindra amin'ny alalany connexion amin'ny anaranao Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra mafantatra sy mahalala ny zavatra rehetra, tahiny fitaovana rehetra na avy any amin'ny pastera na ety am-pelatananay Andriamanitra, tahiny connexion mba tsy ho tapatapaka, mba andeha soamantsara ny fandaharana Andriamanitra. Fanatrenao sy ny fananao masina tena hiasa Jesosy malala. Eko Jesosy ny olona marobe Jesosy malala izay mangetaheta indrindra ny partage izay atao Andriamanitra, mangataka ny fanahinao masina, mangataka ny ranao any Jesosy tena hita izany Andriamanitra ao. Tahi manokana Jesosy mba ho tonga soamantsara n'ity fandaharana ity, mba fany amandresy miaino ny afatrao, andray ny teninao
mpanomponao Andriamanitra, mitenena amin'ny mpanomponao, tendreny mpanomponao izay hitondra toroteny, tendreny mpanomponao izay izara ny tenin'ny fahamarinanao Andriamanitra, mba hampahery any an-tsirairay avy, satria ny teninao Jesosy fa ny tongotra sy fahazavan'ny lalanay Andriamanitra, izay sakafo mpanahinay Andriamanitra, izay mamelombelona anay isan'andro isan'andro. Jehovah Andriamanitra, tahiny fotoana rehetra izay atao eto, Jesosy rehetra tsy nambilentanao, Jesosy rehetra tsy avy aminao Andriamanitra, mangataka aminao Jesosy, mana tena hiasanao tery amin'izao raha sy fotoana izao, hiasa hitany mpanomponao indrindra pastera izay melabetra ny teny, anao anay hitany sy omba, anao anay Jesosy hiaro ny andriny lela ny melabetra ny teny, mba tena ho azon'ny mpanomponao tsirairay avy mankasitraka Jesosy, ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata metrahako izany, vavaka rehetra izany misaotra raha io, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao raha mbavy-mamia, dia tahiny tompo ianao dia Jesosy any maro fidianao dia mitombozitra sy fahasoavana foana hatrany mahereza foana ny asan'ny tompo. Alleluia. Alaitsaro mitsodrano mitsodranotsika ianao dia ao amin'ny salamo 520 andiny 720 sy 720, salamo 520 andiny 720 sy 720 mitsodranotsika amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe ny fisainan'i Jehovah sehoany amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva fa izy ho manafaka ny tongotro tamin'ny fandrika arato. Alleluia. Anafaka ny tongotro amin'ny fandrika arato anie Jehovah Andriamanitra ary tsisy azo anao ny fandrika Satana. Ny fisainan'i Jehovah sehoany izay matahotra azy, ho asehoan'i Jehovah Andriamanitra anao anie ny fisainany. Alleluia. Dia atonony anao anie ny lalany dia tena hoe anafaka ny tongotro amin'ny fandrika arato izy tsotratra ny fandrika. Alleluia. Zay ny zava-dehibe dia ho tanteraka aminao anie izany tsodrano izany. Na in Jesosy $100 Koweïty, nambinitso makirinina Koweïty, Erika Rak France, Iaina France, Razana Sylvie Koweïty, Rosemina France, Marina Canada, Milso Pianjana Arabie Saoudite, Ingridina Rodriguez Arabie Saoudite, Antiséné de Madagascar France, aux États-Unis, Nenamenso Italie, Milarandre Malala Allemagne, Someva France, Artisanat de Madagascar France, Zaskapatici France, tous Jesosy Manakizay Allemagne, Andonia Suzelle Suisse, $100 Jesosy Koweïty, Kadaka France, Tsiri Amboramela France, Claudia Razaka France, Tsiri Jesosy Pandresy Madagascar, Tsiri Amboramela France, Erika Rak France, Kotanila Belgique, Lovlitina France, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, efa misy miverina voatonona, Someva France, Andonia Suzelle Suisse, efa miverina koa zany. Alleluia, tonga soa daholo isika mianakavy Zaskapatici France. Alleluia, Kadaka Malala France, tonga soa daholo isika mianakavy. Sotra zokiaja tahiny Jesosy tahiny tompo daholo isika rehetra rehetra. Mino fa salama daholo isika rehetra rehetra. Tonga soa ianao raha miaraka aminay eto androany, faly be za mahita anao. Ny faniriko dia zao hoe ifampaheretontsika amin'ity androany ity. Tsy miala eto anao androany na tsy mahery. Inona no azonao amezam-boninahitra an'Andriamanitra? Inona no azonao lazaina? Alleluia. Inona ny azonao ambara? Inona no azonao lazaina raha ny voninahitra Andriamanitra? Ndaontsika hitsova volombelona. Ny androany dia nisy zavatra, nisy olona zay nisaka tamiko androany. Ny olona io efa 10 taona mahery tsy niresaka tamiko. Tena marina moa zany mpiara-miazakazaka, mpiara-manompo an'Andriamanitra izy io. Tahiny Jesosy no elifanto, Ingridina Andrena Solo, tonga soa daholo nareo mirahavavy. Dia androany zany nisy zavatra nilaiko valiny zay dia tadidiko tampoka izy ny afaka maly an'izay. Izay zavatra nanontaniako izay. Ny fitahian'Andriamanitra voalohany ozy nareo, tena tsara Jehovah. Eritreretinareo hoe 10 taona mahery tsy nifampiresaka tamin'izany olona izany intsony fa tena voninahitran'Andriamanitra, tena hoe fanahy masina. Eo aza firy moa numero an'iny olona iny, firy moa.
de ohatry ny tadidika any le farany misy ohatrohatro sao de composeko le numéro sao de composeko le numéro téléphone na Airtel Matacom zany fa tena tonga de feoany zay ro fitahin'Andriamanitra voalohany hoe 10 taona mahery zany rombe 10 taona mahery no tsy composé zany numéro zany tsony fa tonga de tadidiko le numéro tonga de composeko tonga de tadidiko de faharoa manakaraka an'izany rehefa nresaky zay de tamin'ny fifaliana be mihitsy no neonana ekena hoe somary tsy de tena nafinaritra ny fisarahana tsy ny resahana farany hevitra tsy mitovy sy ny sisa na de hoe tsy niady ary fa ny tena nafinaritra tohana be mihitsy ny fony le natsoko hoe mbola tadidiko ny numéro any de niantso azy tena amin'ny fifaliana be mihitsy de nakasika be anahy daholo mihitsy zavatra tenenina nampatsiahy ny asan'Andriamanitra taloha sy ny rehetrarehetra zaho ozy aty tena tsaka misy asan'Andriamanitra tao de mahatsiaro anao rehefa mba mandalondalo ady iny de tena malelo anao de tsaroana le mpampahery taloha de mahafinaritra tena hoe anisan'ny zavatra nakasika ny foko mihitsy zany zavatra zay androany tena zay tsara tokoa zany mpirahalahy mahay miara-monina mahafinaritra ny fifankatiavanao amin'i Jesosy de zay nakasika ny foko ny zavatra zay fampiresahana ny mody naneniko izy tamin'ny voalohany ho fantany rala rado teo rala rado rado izy zay rala rado le de nampatsivina le ohatry zao oay aiza aloha ianao de zay manjary eto ampitanao mihitsy mody naneniko zany aiza tsara efa mivoaka eto zao aiza tsara io aza avy manangananga-tanana io atsakanao ambony tananao fa zako hoe manangan-tanana izy aiza ianao de zay manjary zavatsy ihany fa manana ihany fa aty France zaho fa mba te resaka antany zavatra zay nafinaritra ny fioana nafinaritra tena nafinaritra fa nakasika ny foko ny zavatra ny fampiresahana androany ny toe-po sy ny fifankatiavana sy ny fifaliana ny ona tena hoe zay nakasika ny foko de le numéro téléphone tadidiko tampoka teo tena tsara Jesosy tena za aloha matetika raha numéro ana tomobile na numéro téléphone raha vao chiffre de matetika na tadidiko fa le tamin'ny androany tena nahavariana hoe fa ela loatra le izy efa ela loatra nefa tadidiko tampoka le izy de tena hoe fanamasina ny nampatsiahy tsara Jesosy misaotra nanabava mametsika tamin'ny vavaka fanomboana Jesosy amaly fiteanao mitombosa sy fahasoavana hatrany ndao atsika Jehovah volombelona inona ary ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina ndao atsika mba anao antirity indray elaela tirity tsy natao aleloia de andao mba ataotsika tirity challenge-ny akiradio izy ty de atonera mahita ny akiradio atonera mahita mpikambana ato anatin'ny groupe zay maretsy reo ry zareo reo hira anao atira mafinaritra be ty de tahiny Jesosy aritsika rehetra de avy eo amaka ny fijoroana volombelona anareo za dia avetsika hiditra amin'ny toriteny meno finaritra daholo Wavinyanirai isukachani laije Zausianao lai nyatika Nefatika kurevoar Nefaurina temane Unififalirame Ila kunyao Ila fiderarabe Wavinyanirai isukachani laije Zausianao lai nyatika Nefatika kurevoar Nefaurina temane Unififalirame Ila kunyao Ila fiderarabe
Inamine le pandefcia miami Inamine le bestia miami Inamine non extena miami le faurina per amaste la sofia da le fa sana le Fifalina se Zeitena fulane Itakunyana Ami pifalina Yana Mine Le pandef chanyani Inamine Le betiana Inamine Non espiena le faurina per amaske la sofia dante se manzera mai kiss lui jani rawe osa fulina iche onande mai talebe se manzera mai kiss lui jani mananda bebe Fifalina beva non sai majesse Fifalina beva non sai majesse Se manzere mai kiss lui mi rawe Osa fulina iche Manate mani talebe Lui già non sapeva Fifalina aveva non se la gesse Fifalina aveva non se la gesse Alleluia. Eto vao matsiaro ry havana malala sady mirery a hoy zao ela tsy nataony ohatry voaingana kely ke izy efa mijery an'le izy eto a hoy zao marina tsy tena voaingana kely tidy natao izy natadidy hoe voaviny izy iny atao marina tsy voa tamin'ny terinandro ty sa tamin'ny zoma voaingana kely izy iny nataotsika fa diso hoe efa ela be mihitsy nataotsika fa de efa aratsy efa betaka koa le izy eto fa mirery a mijery an'izy mandeha hoe zao ny efa ela nefany a voaingana kely izy iny nataotsika izy matadidy hoe voaviny izy iny nataotsika tamin'ny fandarana voaviny iny nataotsika voaingana kely fa tsy efa ela zany andao arytsika itsovavim-belona arytsika misaotra nareo sahady a amin'ny
fijoroana vavolobe la famezam-boninahitry n'Andriamanitra. Hoy Suzel hoe andony irina Suzel hoe direct Jesosy fa tena nomeny ekipa nahafinaritra be sady nomeny prof angambany io professeur mahafinaritra be ihany koa. Alleluia, voninahitra dia vazy irery ihany. Alleluia, amen. Sotra Suzel hoy Marina Tiana hoe isaorin'Andriamanitra ny tantana ny tontolo androko ary nampalakilaky ny zavatra rehetra nataoko mbola eto ampamitana azy fa miaraka mivavaka aloha zao rehefa vita vavaka miverina indray tahiny tompontsika rehetra tahiny tompo dia mavitasoa nampavy Marina Tiana mankasitraka misaotra Rosemina mitody Noeline France tonga soa Bert Sava misaotra n'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro feno fiarovana velonana izay mianakavy dia raiko Jesosy malala. Alleluia, amen. Ny tontolo androko andrano itojo dia isaorako an' Jesosy fa nomeny fafahana ny tarika Getsemane dia mbany tamin'ny asa aman-draharaha rehetra natao didiaraiko koa Jesosy niaro sy ny ankonako rehetra tamin'ny loza fa androany nisy mpiara-miasa aminay izay nay mpiara-miasa aminay dia vao atoandro teo anay no niona dia afaka 3 heures teo eo dia niantso izy hoe tratran'ny accident grave hono tena voakasika ny Frokendry tsy ampy 5 kilometra koa ny dinalehany dia accidenté izy nefa za mitondra fiara mihoatran'ny 40 kilometra tamin'ity taona 2025 ity tsy mbola nanao accident mihitsy. Nitety tanàna vitsivitsy maromaro fanarovan'i Jesosy foana dia faly za ne za androany tena natsiaro hoe voaharo tokoa dia raiko Jesosy nanome hanina zaza ho any menakavy kely. Alleluia, amen. Sotra tojo tsara be mihitsy fahatsapana zany tsika rovan'Andriamanitra tsara be mihitsy zany. Ianao mahita olona nanao accident dia inona ny zavatra tonga an-tsainao voalohany to dia mieritreritra anao sy Jesosy ianao. Tsara be nge zany mety izahako dia tahian'Andriamanitra tsy mbola nanao accident. Alleluia, tsara be zany tsara be mihitsy zany fa dia misaotra ny rahalatotsika nitondra an'izay témoigne azy mahafinaritra be izay. Hoy sondelahy aloha dia raiko Jesosy efa manomboka tanteraka amiko sady nitsodrano tamin'ny sabata satria misy zanaky patron kiray izay lazain'olona tena masika be ony dia raiko Jesosy fa zany efa tena tiany tsotra be izy amiko sady mitsikitsiky foana miteny mahafinaritra izy miresaka amiko dia raiko Jesosy amin'ny zavatra rehetra mba soratikely hoe avereny soratana kely hoe tsodranonao ranabavy $100 vakitsika zany. Alleluia, tsara Jesosy le izy nge ho rehefa inonareo dia tanteraka aminareo. Alleluia. Hoanareo izy Lina hoe alleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa narova ny vatiko teny an-dalana raha nandeha niasa ny maraina lamina tsara ny asa ny ary-tafoana somatsara aminay vady aman-janany izy. Alleluia, lamina koa ny tontolo andronay tato an-trano vita somatsara ny asan'Andriamanitra dia navita ny ady tokony nataoko dia rahina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alleluia. Hoy Rosemina hoe voninahitra n'Andriamanitra misaotra ny Jesosy ny zava-tsosa aza rehetra ataony anio. Alleluia, amen. Hoy felana rakoto sady tonga zao tahiny tompo pasteur misaotra ny tompo fa vola velonena somatsara indray hiarika ny taona vaovao. Zany hoe anao zany androany vao teto tonga soa dia tratro ny taona. Alleluia. Lazana Monika tonga soa ihany koa hoy noelifanteo voninahitra n'Andriamanitra rery ihany no ny fitantanana indray ny asako fa isaky ny alefa miasa any amin'ny servisy somary mafimafy reo dia misy fifandrofian-javatra foana fa na mihoatra ny effectif na misy mpiasa vaovao manao doublon ao amin'ilay service dia lasa manamaivana be ny asako satria misy manampy. Tena mahatsapa ny fitantanan'Andriamanitra fa misaotra Jesosy malala. Amen. Alleluia, tsara Jesosy. Hoy Marie Angela misaotra ny tompo amin'ny fanomezany hery sy tanjaka nanaovako ny asako androany fa raha ny heriko za manokana dia azoko antoka fa tsy vita ny asa satria mihoatra noho ny mahazatra amin'ny andavanandro nefa dia vita ihany. Misaotra ny Jesosy lalandava ao. Amen. Alleluia. Rehefa hery indrindra raha hery indrindra tamin'ny tapabolana iny irina tena trapako mihitsy hoe voaingana tena hoy le Erika hoe dia raiko Jesosy miaro sy ny tantana androany raha nandeha niasa za dia tena nezy be mihitsy tamin'ny maraina sady tena ohatran'ireny gilasy mivaingan'ireny mihitsy ny lalana fa isaorako Jesosy fa narovany pre dia tsy mipolisatra fa nandeha tsara teny an-dalana tsy nisy loza na accident nahazo sady lamina be
taty ampiasana no mbola notahiny izay mianakavy kely. Amen. Rahampaina daolintsika rehetra izay nivoaka ny trano nitondra fiarakodia ka lamina tsara. Alleloia. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Hoe Angelina Rodriguez hoe tenay Jesosy fa ny lamina tsara nitondra andronasa dia isaorana Jesosy ihany koa tamin'ny fiarovana ny mianakavy kely. Amen. Alleloia. Misaotra antsika mianakavy tahiny tompo daholo. Vita izay ny hira, vita fijona vavombelona, voninahitra n'Andriamanitra misaotra anareo rehetrarehetra hitravatra any amin'ny toriteny ary tsika izay hoentin'ny tranam-bavintsika. Marie Angela ny Dubai, izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Androany tonga dia ampandrotsika avy hatrany i Marie Angela hitondra antsika any amin'ny any amin'ny tenin'Andriamanitra. Marie Angela to dia minanao avy hatrany ny fitenenana. Da avy eo venonetiny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Tahiny Jesosy daholo efa ela be ny nandefa tamin'ny taona lasako tamin'ny taona lasa efa ela marina tamin'ny 2025. Ndahary Marie Angela minanao ny fitenenana tahiny Jesosy. Meno finaritra ataontsika rehetra. Mankasitraka indrindra pasitera nome fitenenana dia tahiny Jesosy nareo mianakavy kely ao dia manona fiadanan'i Jesosy Kristy koa amintsika rehetra izay vory eto amin'izao alina izao. Mbola fifaliana ho ary ava-malala nitondrahako indray ny tenin'Andriamanitra eto amintsika amin'ity volana vaovao, amin'ny taona vaovao ity dia arapaina daholo trahatra ny taom-baovao izao izay mbola izay olona mbola vao sambany eto inona dia paketo ara fa mbola tsy nifankahita, mbola tsy nifankaheno dia arapaina manokana ianao tonga soa eto amin'ny fandaharana. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika rehefa malala dia nalainao amin'ny laizantsarany Marka toko 5:14. Marka toko 5:14. Ny soramandry dia manao toy izao hoe: ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny sehoany tamin'ny mpianany ary nampiakarana azy ho any an-danitra. Any anaran'i Jesosy. Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodia ny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Averiko fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodia ny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Alleluia. Amen. Efa fantatsika loatra rehefa malala ny tantara mikasika an'i Jesosy tamin'izy maty dia teto moa ny izy aty i Marie Madeleine sy Salome andeha hanositra zava-manitra, izany hoe andeha amin'ilay vato nisy nahafatesan'i Jesosy, nandevenan'i Jesosy. Efa tonga tany anefany dia efa voakodia ny vato. Efa voakodia ny vato. Izany hoe efa tsy tampilasy intsony izany ilay vato satria Jesosy efa tsy ao. Nefa ilay vato alaintsika sara an-tsaina hoe ohatran'ny ahoana izany, lehibe dia lehibe izany fa tena ngeza, maventy be izany vato izany. Fa tsy zanazana-bato hoe azo torana na ohatran'ny ahoana fa vato ngeza. Dia inona moa no mahatonga ahy ny tenin'izany rehefa malala? Isika indraindray tsy maintsy misy ny olana fa raha ny teninao no jerenao dia ho kivy ianao. Fa raha ny tenanao jerenao dia ho kivy ianao. Raha ny olona koa nefany no andrasanao dia ho diso fanantenana hoe hiandry an'izy, hiandry ny anina za, ho diso fanantenana ianao fa tsy araka ny fineritreretanao iny
ny zavatra iseho. Dia raha ny zava-misy ihany koa no dinihinao, ny zava-misy aty amin'izao tontolo izao dinihinao lalina dia hamoy foy mety hamono tena. Izay mahatonga ny asan'ny devoly mirongatra, namono tena ihany na ohatran'izao tratrina depression dia namono tena nanao an'izao nanao tsy fatao satria nifantoka loatra amin'ilay zavatra iainana, amin'ilay zavatra mandalo zany, dinihiny loatra iny dia lasa mitarika zava-dratsy, mamono tena, tsy matoritra ny asany maizina dia lasa mananao voana. Nefa tsarovy avy malala na ny vato ara voakodia, voahetsika amin'ny plasiny. Haitsika tsara hoe ny vato zany tsy misy zavatra mavesatra ankoatra ny vato zany. Ka indrindra ka io ola-kelinao, ny ola-kelintsika io, ny problèmetsika io, ninona karazana problème, ninona karazana aretina, na inona ny olana rehetra mianjady zany dia ataovy an-tsaina fa kely izany amin'Andriamanitra. Par rapport ny raha oharina amin'ilay vato dia tena kely izany problème izany. Tsy hoe eto dia manamevana an'ilay izy. Na za zany raha tratrany problème dia maha-olombelona tsy maintsy mitanondroka ihany. Fa raha vao hoe mandinika ianao ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy, amin'ny fahagagana rehetra nataony, amin'ny asan'ny tanany rehetra, dia mahery ianao, mahery tampoka ianao hoe soa ihany fa nisy Andriamanitra. Izay ny anaty saintsika. Tena aza maiky, aza mijery olana, mijery ny tenanao, mandinika ny tenanao fa tena mifantoha amin'Andriamanitra, dinio ny zavatra nataony ary ity ilay zavatra mainty, zavatra hiavahantsika zany amin'izao tontolo izao, hoe raha isika zany, isika efa mahafantatra hoe izao ny fahagagana nataon'Andriamanitra, izao ny zavatra nataon'i Jesosy dia mino tsika satria izay ilay fototra ijoroantsika, ilay finoana tsy arahan'asa moa ny zava-poana. Ilay fototra ijoroantsika dia ny finoana. Fa ny amin'ny ny olona aty amin'izao tontolo izao, raha vao itenenanao an'izany hoe na dia naheno an'izany ary izy, nandalo tao amin'ny sofiny ilay izy hoe misy an'izao hono taloha, misy nanao fahagagana Jesosy, nantsahatra nitafio-drivotra, nanasitrana ny marary, nanasitrana ny boka, dia nampisakafo olona 5,000. Raha itenenan'izany isika dia tena avy indray ny anganangano. Izay no resaka azontsika amin'ny olona. Avy indray ny anganangano efa mankareny tsofina. Efa ataon'olona fa tampohin'ny vavaka indray, izay foana ny azo. Izay ny valiteny azy, tampohin'ny vavaka indray reto. Dia efa sakanany ianao fa tsy hiteny zavatra marina, sakanany ianao dia alenao mangina. Fa tsy ny ho an'olona zany fa mijery zavatra miracle ny olona. Mijery fahagagana hoe ato misy an'izao, misy fahagagana ato, misy an'izao, manome izao dia miteraka izao. Izany tadiavin'olona. Na hoe petraka am-pandriana dia mahazo 100, mahazo 200. Izay no ilay tadiavin'olona, tsy hita hisasatra. Fa izay ilay tadiavin'olona dia fa isika zany izay ilay tombony hoe manana fanentenana foana, manana fahatokiana fa ninona zany ny zavatra miseho tafio-drivotra amin'ny fiainantsika, ninona ny zavatra mianjady dia manana fahatokiana foana isika fa tsy maintsy handresy, manana fahatokiana foana isika fa tsy maintsy hirava io, hiala io vato be amin'ny fiainanao io, vato manakana amin'ny fiainanao tsy handroso io. Fiainantsika moa zany tsy handroso io dia miala io. Raha mbola i Jesosy koa anefa notikitsika amin'izay zavatra izay. Zany misy biby nandeha zay tamin'ny Facebook
nakasika be na sady nalahilan'ilay olona tamin'ilay mbola voaingany zany a, dia le nanoratra zany ny raim-pianakaviana. Za ozy izy a, raha mba misy ozy le olona le manao kidnapping reny ozy izy a, dia mba teneno any ozy izy a, izay olona mahafantatra le mpanao kidnapping reny a, dia mba varoty any ny tenako ozy izy a. Dia raha voalavo ozy a, dia le vola vidin'ny tenako, izany hoe le vatantenany zany hono amidy amin'le mpanao kidnapping. Dia raha voalavo ny tenako a, dia omeo amin'ny vady aman-janako fa efa tsisy hodinana ozy izy a. Boka trosan'olona izahay za fa tsy mapetraka trano ozy izy fa enjehin'ny tompotrosa ny zanakay ozy izy efa tsy mianatra, zay ozy izy efa tsy misakafo, tena tsisy zavatra ino aty tsisy zavatra atao intsony fa départ zéro, tsisy zavatra ho raisiny. Dia le vidiko ozy izy le vola hazo a, eo amin'ny vady aman-janako hananganany zareo ny fiainany zareo a, dia hanofanany zareo ny trosany rehetrarehetra ozy izy fa tsisy hevitra intsony. Dia ozy a mantsy anaty saiko nahita an'ilay biby hoe ndry tena nisaotra an'Andriamanitra zay tamin'izay fotoana izay a, saotra Jesosy a, misaotra fa soa ihany fa misy anao a. Zany ara raim-pianakaviana efa plus de 40 ans ny taonany a, raim-pianakaviana lohany amin'ny ankohonana, miaiky hoe sarotra fiainana, tena fa tsisy hodinana, fa tena hoe resy manaiky resy zany e. Nefa ity a Jesosy a, ity aho a, vehivavy kely a, tsy manambady a, fa miantoka ny ankohonako. Za indray nasolo plasy ny raim-pianakaviana ao amin'ny ankohonako zany amin'ny ray aman-dreniko. Za miantoka olona firy ao an-trano, 5. Tena misaotra Jesosy a, saotra fa sambatra manana anao a, navahanao a, nomenao ity plasy kely, asa kely izay mba nomenao anahy ity a, tena isaorako anao. Tsy handeha hangalako baraka tenako any amin'ny Facebook fa tsy misy atoky sanatria, tsy misy zaza tsy mianatra, tsy misy an'izao, tsy misy an'izao. Tena misaotra Jesosy a, soa ihany fa nisy anao Jesosy. Ka eto dia mampahery antsika izay mandalo olana ry hava-malala, nizaniza mandalo olana, na olana inona aretina. Misy olana mikasika aretina anao marary ianao tonga eto a, dia tsarovana anefa tsy misy lehibe noho ny lanitra sy ny tany izay namboarin'Andriamanitra. Raha misy olana anao tonga eto a, dia tadidia ihany koa fa tsy misy lehibe noho ny tendrombohitra izay namboarin'Andriamanitra. Zava-boary namboarin'Andriamanitra dia tsy misy lehibe ankoatran'io a, raha oharina amin'ny problème kely anantsika io. Tsy zakatsika ilay izy mahatonga mampivezivezy saina hoe sahiram-bola, marary, tsisy fitsaboana, mampiorory saina, fa mbola kely io anatrehan'Andriamanitra raha oharina hoa amin'ny zavatra nataon'ny tendrombohitra sy ny havoana, ny ranomasina, ny vato izay voakodia, izay foana ataovy anaty saina. Dia tena mahery ianao, mahery tampoka anao hoe kay moa nanao zava-mahagaga marina Jesosy, nanao zavatra rehetra Jesosy, fa ianao zany mila mino a, satria isika ny olombelona moa ohatran'izany foana, tsy mahatoky ny tenantsika isika, nefa ny Andriamanitra mbola mahatoky atsika izy, mahatotsika mbola tazominy ho atsika efa tafiditra anatin'ny valan'Andriamanitra, mahatotsika mbola tavela ato a, dia manana fahatokisana atsika Andriamanitra, manana fitiavana atsika Andriamanitra, fa isika mihitsy no tsy mahatoky ny tenantsika. Dia raha ny tenantsika raha tsy atokisa atsika, ka ahoana ny atokisana ny hafa?
dia possible rariny raha mioriny saina hoe za karaha tsy mino ohatran'ny hoe tsy mino loatra hoe misy marina zany Andriamanitra zany. Misy Andriamanitra ve dia tia problema mahazo anahy? Misy Andriamanitra ve dia avelany mianjady olana isan-karazany mandalo sanatria ny vavany, mandalo fahafatesana? Tsy ry avy malala. Toy izay nataony mianjady aminao nataony tonga aminao mba hanehoany hanaovany ny fahagaigana aminao, hanehoany fa tena misy izy. Satria raha tsy tsapanao ny fanovany ataony amin'ny fiainanao dia ataony aminao izay zavatra izay mba hatsapahanao fa misy izy ary manao ny asany izy ary manao ny fandaharam-piainana rehetra zaza ho an'ny tsirairay avy. Mbola tsy tonga aminao ny anjara androany aza kivy, aza ketraka, mbola ho avy, mbola miratra ny rahampitso. Amarana koa azy dia misy jerentsika amin'ny Jaona 5:17-20. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Alleluia. Amen. Izay ny fanahy ny fahamarinana tsy azon'izao tontolo izao no azontsika. Izay ilay mampiavaka antsika ny amin'izao tontolo izao. Koa dia ino fa misy voarintsika na kely izay tenin'Andriamanitra noety tamintsika izay dia samy mahery daholo samy tahian'Andriamanitra daholo dia averina amin'ny Jehovah ny voninahitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao ary nambavy Marie Angela tao anatin'izay toriteny mahafinaritra be izay nentinao izay. Andriamanitra manankiray fahasoavana ny maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy. Halleluia. Misaotra betsaka Marie Angela dia Jesosy amin'ny marifity dia mitombositra sy fahasoavana dia misaotra antsika rehetra koa mampahery azy ireo amin'izany amin'ny tenin'Andriamanitra izay netiny fa mampahery andry zareo fa mpaherezana izay avy amintsika tsirairay avy. Marka 4:40 no novakiany fa ny vakiako ny 7:17 no vakiako. Halleluia. Anaran'i Jesosy manao hoe ary nresaka hoe iza re no anakodiny vato afaka amin'ny varavaram-pasana izy olona atsika fa noho ny traka izy dia indro hitany fa efa voakodiny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Halleluia. Amen. Iza re tamin'io zany ny fomaraina be Maria Magdalena sy Salome sy Maria reniny Jakoba andeha ho aiza andeha hanositra ny vatan'i Jesosy. Fa no maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro andro lahady zany rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo dia niresaka hoe iza re no anakodiny vato afaka amin'ny varavaram-pasana izy olontsika satria zany vato zany dia vato boribory be dia ny fomba fanakodiany io mila vatan-dehilahy maro dia mila hazo dia hoirina amin'ny hazo dia manosika ny vatan-dehilahy dia mikodia le vato. Zany hoe io vato io mahatonga ny izy telo mirahavavy tena miasa saina mafy dia izy tia hitan'i Jesosy, izy tia hanositra menaka ny vatan'i Jesosy nefa mbola misy an'le vato varavaram-pasana. Tena vato misakana tokoa ny anaran'izany. Volazan'ny tenin'Andriamanitra fa lehibe dia lehibe ny vato.
Zany hoe izy telo mirahavavy reto zany te ahita ny fatiny Jesosy faty a. Betsaka ny olona am'izao fotoana zao mihazakazaka mitady na de ny fatiny Jesosy aza. Ozy ny olona rehefa misy olana zay hoe mba eto ambavaka reto fa raha tsy zany moa de zao zay mahasoa ataon'Andriamanitra. Misy olona am'izao fotoana zao anatina olana de ohatra le tenin'le olona teo mihitsy ny mivalim-bavaka ho an'izay olona tompotrosy zay manana olona trosy zay zany zao ny tantaran'ny rambavazela teo de zao mahita olona vidiny vatany. Zay zany aminy ny valim-bavaka ambony indrindra andrandray. Zay nge rehefa nefatratra an'izany zavatra nytenen'ny rambavazela zay efa de tam'izay fa za taloha ny tompotrosako le betsaka indrindra efa naovako taratasy hoe za manolo tena hanao mpanompon'izany olona zany de tsy gadrainy de zay anaovany anany na atao inona natao sy ny olona tany Egypte reny nanaiky an'izany taloha fa nanao taratasy an'izany taloha. Alleluia. Fa tsy navelan'Andriamanitra tanteraka zany. Izy telo mirahavavy reto zany ny zavatra farany famboniny indrindra ho tediaviny ho hitany de ny fatiny Jesosy. Nefa na de ny fatiny Jesosy aza no tediavina de mbola misy hatrano ny vato misakana. Izy ary no anakodiany vato ngezabe io. Nefa anjareo ndika tiana lazaina eto zany de zao maneho zavatra anankiroa tena hoe maneho ny impossible mihitsy hoe vehivavy kely anankitelo de vato be anankiray. Zany hoe tena impossible zany. Impossible zany. Ahoana ry havana no anakodiany vato? Mba efa tany am'zareo any menaka manitra anosorana ny fatiny Jesosy. Tao am'zareo ny toe-po, tao am'zareo ny hafanam-po, tao am'zareo ny fahazotoana ny fo maraina. Ary ny ala vola mihitsy satria lasa novidina io zava-manitra eo, novidina lafo. Vo vita mihitsy ny sabata de lasa zareo andeha mividy menaka manitra. Mba hahita inona? Mba hahita ny fatiny Jesosy. Iza moa mahita ozy ry zareo fatiny Elisa aza mbola manangana amin'ny maty maika fa mifatiny Jesosy. Niandrana zavatra izy ireo niandrana zavatra ireo andeha ho hiditra ao. Fa ny zavatra andrandray de misy vato misakana. Misy vato eo. Ary io vato io no manakana zavatra be dehibe. Jesosy rehefa anangana ny Lazarosy de zao ny tenen'i Jesosy le efa kitsika kely ny teny satria mitovy ihany reo resaka vato. Rehefa maty Lazarosy de any amin'ny Jaona 1:1 9:30 hoy Jesosy esorony vato. Io vato io zany tsy maintsy esoriny io satria io no misakana. Alleluia. Tsy maintsy esorina io satria io no sakana. Ary zany roany de mino fa misy olona eto tonga eto mbola misy vato misakana ny fiainany. Ary na de misy vato misakana azy amin'ny fiainany, misy olona eto tena efa manana fonona takany Maria Magdalena sy Maria reniny Jakoba sy Salome hoe na de ny fatiny fotsiny aza hitatsika de hosoratsika menaka iny. Alleluia. Hosoratsika menaka manitra. Ny fanontaniana miperaka de zao mialohan'ny ahitanao an'le fatiny Jesosy aloha iza ny analany vato? Iza reno anakodiany vato afaka mivaravara-patsana hitsola antsika? Iza tokoa ary? Iza no afaka analany vato misakana tsy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra io? Le vato io tsy maintsy esorina na tamin'ny Lazarosy na tamin'ny fasan'i Jesosy ty. Na tany amin'ny fasan'ny Lazarosy na tany amin'ny fasan'ny Jesosy tsy maintsy esorina foana aloha ny vato. Iza reno anakodiany vato? Iza reno analany vato? Fa raha izy telo mirahavavy tsy mahazaka an'io. Raha ny herinao sy ny finoanao, ny tanjaky ny finoanao amin'ity androany tsika amin'ny teny ity, tsy afaka anala vato io finoanao io.
marefo ny finoanao amin'izao fotoana zao, kivokivo sy ketraketraka ianao tonga eto androany. Mety misy olona tonga eto tena tsy manana tanjaka nininona tsony ara-panahy, ahafahany miatrika, ahafahana manam-pidia ny vato. Fa tsotra ny teniko aminao, io vato nefa tsy maintsy esorina eo. Ny vato ry havana raha nesorina, raha teo anoloan'ny Lazarosy, teo amin'ny fasan'ny Lazarosy, tsy maintsy nakodia ny vato mba ahafahan'ny Lazarosy mahay amin'ny antson'i Jesosy. Zany hoe le vato mikodio zany tsy maintsy ny dingana n'ilaina mba ahafahana mialohan'ny hananganana ny Lazarosy. Dingana mialohan'ny fananganana dia ny vato esorina. Misy olona tonga dia te hihaino ny feon'i Jesosy, ny vato nefa mbola eo. Tetiko izy telo miravavy raha niainga avy tany amin'ny alehany dia tsy dia nanana finoana hoe ambony be taky ny ahoana intsony, fa ny zavatra anatiny no hita na dia ny fatin'i Jesosy aza dia tsy maninona. Zao rehefa na ny zavatra mahafinaritra fa mafaly ho teneniko anao. Na dia izay aza ny farany ambony indrindra amin'ny fitahiana ny nandrandrainy Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba sy Salome dia ny ahita ny fatin'i Jesosy. Nefa na dia izany aza ny vato mbola eo ihany. Hitan'Andriamanitra nefa netahitan'izy telo miravavy. Aleluia. Hitan'Andriamanitra netahitan'izy telo miravavy. Hitan'i Jesosy ihany koa ny hetaheta sy ny faniriany Marta sy Maria mahita ny anatahany hitsangana indray. Esorina ny vato. Tsy maintsy esorina ny vato. Iza ary ny anala ny vato. Mapetra amin'ny tenanao mihitsy fantany hoe Jesosy iza ny anala ny vato androany fa tsy vita. Tsy vitan'ny Maria sy Maria, tsy vitan'ny Maria Magdalena sy Maria renin'i Jakoba sy Salomea ny manala ny vato. Takany tsy avitanao anio, takany tsy avitako anio. Iza re no manakisaka ny vato, iza re nanakodia ny vato, ho afaka amin'ny varavaram-pasana, hisolo antsika. Iza ny hisolo ahy, iza ny hisolo anao. Iza ny hisolo anao Claudia, iza ny hisolo anao Aingonirina, iza ny hisolo anao Lovlisy Erika, iza ny hisolo antsika Fazanaso Sylvie. Zavatra mahafinaritra dia zao, hitan'Andriamanitra ny hetaheta sy ny fientanentanan'izy telo miravavy. Tsy fantany fa efa misy surprise eo. Halleluja. Zareo miainga any an-trano io mihazakazaka, miady-saina. Iza re no anakodia ny vato? Efa misy surprise ho manin'Andriamanitra. Ao an-danitra ao Jehovah'Andriamanitra manomana ny tsara indrindra ho azy telo miravavy. Ny zava-dehibe dia zao, tazony ny etahetanao, tazony ny hafanamponao, tazony ny fitiavanao, tazony ny hafa ao anatinao. Alleluia. Zavatra mahafinaritra dia ny vavatra fa noho ny tsaky izy, ary rehefa tonga teo izy dia tsy araka ny nanapoizany azy. Indro hita ny vehivavy voakidia ny ala ny vato. Dia gaka ry zareo, lehibe dia lehibe ny vato fa nefa nikodia ihany. Alleluia. Lehibe dia lehibe ny vato fa tsy nanakana anazy tsy kodia izany. Mety ngeza dia ngeza ny sakany eo anoloanao, mety ngeza dia ngeza ny blocage eo anoloanao amin'izao fotoana izao. Amin'ny sabata mba angatahako Ranabavy Marizao sy Zandry Tojo, ireo mantsy ny tena mpampatsiahy ato anatin'ny groupe ato. Amin'ny sabata anaty commencement ampatsiahivo hoe lorsika ahoana ilay anakodia vato, fa hanao vavaka manakodia vato tsika. Ianareo rehetra izay manana blocage, misy blocage efa hatramin'izay, vato tena manakana anareo. Misy aminareo tsy mety mahita fahasoavan'Andriamanitra, misy aminareo tsy mety mandray, tsy mety midonany amintsika mihitsy ilay fitahian'Andriamanitra, tsy mety voakasika mihitsy ny fo, tsy mety torotoro fo mihitsy rehefa mivavaka, tsy mety tanteraka mihitsy ilay fahasoavan'Andriamanitra. Anakodia vato tsika amin'ny sabata.
Alleloia. Anaty commencement anao vavaka manakodiny vato tsika. Alleloia. Surprise tena tsy nampoziny izy tena. Tonga teo izy efa nikodiny vato. Fa izy ary nanisaka ny vato. Fa izy ary no nanakodiny vato. Alleluia. Andiny fadimy ary raha niditra tao anaty fasana izy dia nita zatovo anankiray mipetraka teo amin'ny ankavan'ny akanjo fotsy dia talanjona izy. Fa ilay zatovo taminy aza talanjona mitady an'i Jesosy avy Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ireo. Efa nitsangana izy tsy ato izy. Zareo fa toy ny nametrahany azy. Zao lehibe dia lehibe ty vato ty. Fa tsy nisy anjely analikisa teo. Zatovo anankiray. Amin'ny verset amin'ny toko amin'ny ina moa zany amin'ny boky hafa io marika Matthieu sy ny sisa, Matthieu sy ny Jaune sy ny Luka dia voalaza fa anjely anankiroa. Ny iray teo amin'ny tongony mipetraka, teo amin'ny tongo sy ny natorian'i Jesosy, ny iray teo amin'ny loha. Roa. Ato izy iray fa roa, zany hoe tsy mihoatra ny roa. Alleluia. Mahafantatra moa hoe firy ny anjelin Jehovah rehefa amin'izao tsika miteny zao. Nefa ny alalan'ilay vato lehibe dia lehibe io anankiray fotsiny. Io anjely io kely nanakisaka an'io vato be io. Ny dikan'izany matokian'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola anjely analan'ny vato, manana nalikis'Andriamanitra ao an-danitra ao. Anankiray amin'ireo fotsiny ny rahany eo amin'ny fiainanao. Dia mikisaka ny vato, dia mikodiny ny vato. Alleluia. Inona no mampanahy antsika miaraka amin'Andriamanitra? Anjely analinalikisa ho ao an-danitra. Tsy nila anjely manalin'Andriamanitra. Io vato io na io anjely io ary nanisaka an'io amin'ny akikely fotsiny. Io problème manao io kera na akikely ny anjely fotsiny mikitika an'io dia mba afaka io. Tsofin'Andriamanitra fotsiny dia miala. Fa tazominy etaetanao. Ary tena fanampin'izany raha tonga tao ry zareo nikodiny vato. Ino ny problème ngeza indrindra tamin'ny zareo? Ino ny problème tena hoe ngeza indrindra taminy? Hoe ny vato mikisaka, ny vato mikodiny. Fa avy izy hitan'i Jesosy, fatin'i Jesosy. Tsy ry havana. Surprise fandroany, ngeza be tsy isotry zany. Jesosy velona. Jesosy efa tsy tao tsony hitany. Alleluia. Jesosy efa tsy tao tsony hitany. Oke jerentsika ny teny hafa amin'ny boky hafa amin'ny hoe misy an'ilay tantara tena tedaviko mihitsy. Alleluia. Fakitsika ny Jaune toko faharoapolo. Jaune toko faharoapolo io tantara io ihany. Andiny fasivy. Andiny fa raika ambin'ny folo. Jaune toko faharoapolo andiny fa roapolo andiny fa raika ambin'ny folo. Fa mariny janona nitomany teo ivelan'ny fasana
ary rantomany izy dia nionika ny tsirika atao pasana ka nahita anjely roa io ilay anankiroa ny tampilamba fotsy mipetraka teo ny anankiray teo an-doha ny anankiray tamin'andriany Jesosy ny anankiray teo an-tongotra ary hoy ireo taminy ravehivavy nahoana ianao nitomany satria hoy izy taminy satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatry nametrahany azy ary lazay izy dia nitodika ka nahita an Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany hoe Jesosy ary hoy Jesosy taminy ravehivavy nahoana ianao nitomany iza ny tadiavinao natao mifampiandry say izy ka hoy izy tompoko raha ianao ny naka azy dia teto lazao amiko izay nametrahanao azy ary za dia haka azy ary hoy Jesosy taminy ry Maria halleloia dia nitodika izy ka niteny tamin'ny teny be hoe Rabony zany hoe mpampianatra zao zany nakodian'ny anjely ny vato Maria na tena hita ny vatany Jesosy ohatra ny olona amin'izao miteny hoe za na dia ohatra hoe rehefa ohatra marary zany le olona marary mafy toy izy le olona rehefa tsy malahelo fotsiny rehefa tsy malahelo be fotsiny mifaty aman-janako dia tsy maninona zany efa vonona ho faty izy misy olona nan'olona trosa toy izy le olona rehefa tsy anatsy afa fotsiny tsy maninona fa raha ny tamora tsy maninona zany efa vonona higadra ihany misy olona mamanirana fitaovam-pitaterana toy izy le olona eny rehefa misy bisikilety dia zay ny fifaliana ohatrohatr'izany ny tempony Maria rehefa mahita ny fatin'i Jesosy fotsiny izy dia faly ary ny fatin'i Jesosy tsy hita nampitomany anazy hitanareo na dia efa fatin'i Jesosy aza mampitomany na dia tsy hita ary zany ny tempon'olona zany ry havana fa surprise halleloia tonga teo izy anjely ny hitany teo sisa nefa tsy anjely ny tediaviny efa tsara aloha halleloia reo anjely nokeny no anankidiny vato efa tsara aloha zany halleloia ianao nge ry havana rehefa manana etaeta ianao an'Andriamanitra tena maniry an'Andriamanitra tsika mandeha aloha ny tsaratsara mandeha maimainga avy any amin'ny kelikely aloha anjely aloha zay vo Jesosy anjely aloha manankodiny vato ny asan'iny anjely iny dia mandrava ny sakana tsy ahitanao an'Andriamanitra fotsiny no mandrava ny sakana tsy fanenanao amin'i Jesosy mandrava ny sakana tsy ahitanao ny voninahitran'Andriamanitra halleloia raha tsy nikodiny vato tsy nareny feo an'i Jesosy fatiny Lazarosy halleloia Jesosy tsy mbola niantso raha tsy nikodiny vato androany izy vato ikodeo amin'ny fiainanao dingana ngeza be eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny vato mikody halleloia rehefa nikodiny vato zao ry havana zavatra mampinaritra be an'ity tantara ity Lazarosy tao am-pasana dia nakodiny vato Jesosy ety ivelany miantso an'i Lazarosy hivoaka avy ao anaty fasana fa tamin'ny andro Maria sy Jesosy indray Jesosy tao am-pasana Maria tonga teo ivelan'ny fasana neka hitady ny fatin'i Jesosy fa rehefa tao Maria niditra tao amin'ny fasana Jesosy taty ivelany indray no niteny taminy hoe ry Maria halleloia Jesosy tsy ao am-pasana zany Jesosy ety ivelany esorina aloha ny vato Jesosy sady velona no aty ivelany no hitany Maria amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompony sabatana itsofako rano anao ao aorian'ity toriteny ity indray ianao dia tena isy zavatra ho ataon'Andriamanitra avy anao teto nge Maria teny hoe Rabony zany hoe mpampianatra ohatra tsika miteny hoay velona Jesosy halleloia zany nge tsy maintsy teny Maria hoay velona Jesosy tsika rehefa miteny an'izay dia misy fahasoavan'Andriamanitra ngeza be zay amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy hikaika an'izany ianao ity tontolo manomboka eto men'Andriamanitra karazan-javatra be dia be ampihikanao an'izany hoe velona Jesosy mbalimbavaka velona Jesosy sitrana amin'ny aretana velona Jesosy miboaka ny business velona Jesosy
toritory fo velona Jesosy sitrana amin'ny aretina velona Jesosy mirehitra ny ara-panahy hoy izany hoe velona Jesosy alleloia amena Jesosy velona no hitanao alleloia ny vatony esorina ahafahany Lazarosy maheno an Jesosy sy ahafahany Maria alleloia mba ahitany Maria fa velona ary nitsangana Jesosy zay na esorina io vato zany tsy hoe ny esorina mba ahafahany Jesosy mivoaka ny fasana Jesosy zany mivoaka ny fasana zany ramana mivoaka ny fiaina tsy hita amin'izao zany le vatony esorina tsy hoe sao de tsy tafavoaka Jesosy fa le vatony esorina mba ahitany Maria fa velona Jesosy ny vatony esorina mba hivoahany Lazarosy ikodiany ny vato amin'ny lohanao tena raiso zany tsodraninao omenanao zany androany fa ao aorianan'ity tory teny ity hivavaka ianao rehefa avy eo alohan'ny atory de zao tenenina Jesosy io irao ny anjely anakodiny vato irao ny anjely anakodiny vato fa te hitany voninahitra ao amin'izay mila hitany voninahitra Andriamanitra amin'izay ianao teneniny Jesosy hoe Jesosy esoriny vato hoe halleloia de hika amin'izay ianao rapitso manomboka rapitso anao sesilany ny fijona vavolombelona tika hiteninareo ny titina ny fijona vavolombelona nareo ataovy an'izao hoe velona Jesosy teo amin'ny fiainako satria inona le izy rapitso de tena hoe velona Jesosy ravana satria tsy zao zany tena hoe nitsoroka vomela zany de fa zao teneniny rapitso velona Jesosy ravana satria zao nitranga tamo velona Jesosy satria zao nitranga tamo amin'ny anaramain'i Jesosy Kristy tompo zavatra ho tanteraka aminao ane izany tsotra amin'izany vakisaky ny anjely ny vato de ahitany voninahitra Andriamanitra amin'izay ianao ho tahiny tompony isika menaka matoky sy mino fa voarainao zany afatra zany ary matoky sy mino fa tena hoe hiahatra eo amin'ny fiainanao tokoa ane zao Alléluia. Tonga eo fizarana fahatsapana matoky sy mino fa voarainao ny afatra androany ino ny compte quoi dia manasa antsika raha misy velona Jesosy satria Jehovah volombelona rapitsozy totsy halleluia tasitraka ataontsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapantsika izy ary no izara fahatsapana voalohany izy ary no ame voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana fahatsapana fa tonga eo amin'ny fizarana fahatsapantsika iza no izara fahatsapana voalohany de ampidirina amin'ny vatana eto izy ikodiny vato eo amin'ny fiainanao ka tena resy lahatra amin'izany ny vato eo amin'ny fiainatsika ikodia ny vato eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao amen ary ampandroso olona izara fahatsapana voalohantsika raha efa ao ary raha latojo tonga de menanao avy hatrany ny fitenena ina ny azonao ambara ina ny azonao lazaina Jesosy pastera sodra betsaka name fitenenana de makasitraka be deaibe anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nahakasika na voalohany le fijona volombelona teo le tantaran'Ranabavy Maria zay lahy teo tena nakasika be hoe misy olona marina de efa ohatran'izany ny fiainany hoe efa tena zavatra kely sisa mba andrandreny efa hoe tsy mijaly zany ny fianakaviany fa de efa vonona izy na de varotra ny vatany azy mba mizenany ankonana de tena mahakasika hoe atsika tsy ohatr'izany rehetra aloha tsy ohatr'izany tena hisoroka an'Andriamanitra de tena le fahatsapana ohatr'izany zany tena mahakasika de le fijomba le faharoa teo koa le nitenen'ny pastera teo nakasika be daholo le hoe fatiny Jesosy mba nandrandray ny Maria Magdalena fa ny surprise voalohany anjely nahita anjely izy halleluia surprise faharoa tsy fantany Jesosy ny hita fa tena mbola Jesosy velona mihitsy de tena nakasika hoe toizana foana zany ny
ny fanentanan'ny pastera teo koa toizana ny etaeta mitady an'Andriamanitra fa zay manana etaeta mitady an'Andriamanitra dia mahita surprise. Alleloia, surprise robe zao mihitsy ny tamin'ny Maria Magdalena. Dia velona Jesosy, hoay rabotra, alleloia, efa te hijoro amin'olombelona sady rapiso iteny azany, hoay velona Jesosy, alleloia, etainy Jesosy talo sia rehetra. Alleloia be mankasitraka ninanao raha tojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Andriamanitra manankirepa-saona maro fitianao mitombositra mitombo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia tahiny Jesosy. Halleloia. Izy indray ary no manaraka izara fahatsapana manaraka andraso aloha ary ametsika fitenena avy hatrany ary ranabavy Aingonina Rodriguez, inona no azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Mankasitraka pastera na me fitenenana dia manana fahitana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka nareo mianadakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nakasika anahy dia le hoe raha ny herintsika sy ny finoantsika dia marefo sy kivikivy tsy havita manala an'ilay vato fa ny dingana dia faharoa le hoe ny dingana mialohan'ny fananganana dia ny fanesorana an'ilay vato. Dia mila matoky an'Andriamanitra tsika fa ao an-danitra ao dia misy anjely analikisa efa ray amin'ireny fotsiny alefan'Andriamanitra dia afaka analany ny vato sy ny sakana eo amin'ny fiainantsika. Dia farany hoe rehefa manana etaeta an'Andriamanitra tsika dia anjely aloha dia anjely no alefany mandrava ny sakana. Tsy ahitantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra sy tsy ahitantsika an'i Jesosy. Dia ny tena farany le hoe ny vato nesorina no ahafahana mahita fa velona Jesosy. Dia hoe rehefa mikarapito zany ny fijoroana fahavolombelontsika iny dia vatao hoe velona Jesosy. Dia izay ny tena nakasika pastera dia tahiny Jesosy daholo. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao Aingonina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Jesosy any maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Aingonina Rodriguez. Zasika piditra olona hafa manaraka indray raso aloha sina sary raso aloha sina sary Alleluia. Doary rehefa ary ranabavy Marina Tiana dia mianao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Eo tahiny tompo pastera na me fitenena zavatra nakasika an'andrany hoe ny vato misakana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra na amin'ny tsy fahitantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra zany dia kely eo anatrehanjeo ka mila tsy mamofoy isika. Dia faharoa raha tsy vita ny anankodidian'ny vato io vato misakana amin'ny fiainana io zany dia tazoma mafy ny etaetantsika ao anatin'Andriamanitra fa handefa anjely Jehovah zany anankodidy vato io ka hita an Jesosy velontsika rehefa avy eo. Dia mankasitraka nareo mianadafa mamy be ny toriteny-drano tahiny tompo. Alleluia. Mankasitraka indrindranao tao anatin'ny fizarana fahatsapana zay dia Andriamanitra manankirepa-saona ny maro fitianao ranabavy Marina Tiana. Alleluia. Andarisika piditra olona hafa manaraka indray ary izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Aso loha sina sary raha ohatra ary efa ao ianao ranabavy Erika dia mianao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Tahiny Jesosy tsika rehetra, tahiny Jesosy pastera dia mankasitraka pastera na me fitenenana dia na tena maromaro nakasika fa ny tena nakasika be anahy sy natonga saina be anahy dia le hoe ny vato mikodeo amin'ny fiainantsika dia dingana tsy maintsy haingana zay vao afaka mahita an Jesosy. Nefa matetika isika te ahita an Jesosy nefa mbola misy vato eo anoloantsika manakana antsika tsy eto amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia
ny voalohany atao eo amin'ny fiainantsika zany aloha dia mila tsy maintsy akodiny vato esorina eo amin'ny lohantsika dia iny ilay mila mitady an'Andriamanitra tsika ahafahantsika manala ahafahany mivaky miala eo amin'ny fiainantsika dia ny faharoa ilay fananana fikirizana etaeta satria izy telon-davavy nanana etaeta be any andeha hoe ho any amin'ny fasana andeha vao maraina nanana fahazotoana dia tokony tsy alo anatintsika mihitsy zany le etaeta amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra na dia eo ary mbola misy sakana dia voalohany indrindra tokony hananantsika dia ny etaeta any am-po ahafahany anjely manala ny vato manala ny sakana eo anoloantsika satria Andriamanitra rehefa mahita ny ao am-pontsika ny etaeta-pontsika dia izy mihitsy maniraka anjely analikisa anala ny vato misakana eo anoloantsika dia ny fahatelo farany ilay hoe surprise tsika zany rehefa izay manana etaeta izay dia voalohany surprise hitatsika dia ny anjely aloha na dia mieritreritra reto izy telon-davavy reto hoe andeha hita fatan'i Jesosy dia zavatra hitany dia anjely aloha voalohany indrindra dia ny faharoa nahitan'i Jesosy velona mihitsy fa tsy maty dia zay zany tena nakasikana hoe rehefa manana etaetsika dia Jesosy mihitsy ny velona ny fiainantsika rehefa manaikitsika no esorina ny vato misakana eo anoloantsika dia makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo manadata amin'ny totemy mamy be tahiny Jesosy. Alleluia, tahiny Jesosy makasitraka anao nampavelika atao anatin'izay alleluia atao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay tapitra ny torotenina ary nira hitanareo mifanaraka amin'izany alleluia andao ataontsika tirany mahita hirako arkaiky tsy mety ka le tononkira hitako satria ny ataontsika tirity voninahitra Andriamanitra atotrantsika mpitiavana be tirity dia ao anatin'ny tirity no ansena ny zoom dia hitsavatra any amin'ny aorian'ny tirity tsika hitsavatra any amin'ny vavaka sy vavaka ho an'ny firenena alleluia rahantsika amin'ny groupe 4 sotra betsaka anareo dia tahin'ny tompo daholo isika mianakavy meno finaritra daholo
inarujuna la yaso marikini fanu sunana Cimali si sento a cuore di bocca dammi babali ma casa favelana dove non tolone ne sali non è che ni ma siamo della sala di nuovo della yelo cadu a paradiso Izani nuteso le pantatone hibe Senidina ne jitena upamuja tikare Senidina ne jitena upamuja tikare Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fitahina azo natao taminay tamin'ity androany ity. Voatory teto indray ny hafatra ao tsy tapaka ny fandarana ary tsy tapaka ny connexion. Misaotra satria avy aminao daholo zany rehetrarehetra. Misaotra tamin'ireo mpanomponao zay tonga nahatratra amin'ny farany fandarana ary nandray ny hafatra masina sy lehibe avy aminao Andriamanitra. Dia tahizany teny izany mba tsy tsy overy anjavona ary tsy ho tsy angory ny vorona mpihaza dia ny devoly sy ny satana izay mpangalatra ny teny. Aoka izany tenin'Andriamanitra izany mba tena hitsatoka sy haniry aty anatin'ny fonay ao. Amoa avy za tena rivotsy manam-pataperana hitondra voka-tsoa amin'ny ara-panahinay sy amin'ny ara-nofonay. Dia tena laza saotra sy nivoninahitra anao ka mangataka Jesosy mba tena ianao ny aniraka ny anjelinao anakodiny vato izay mety mbola endrika vato eo anoloanay tsy ahitana ny voninahitra ao. Dia oka mba hoakodian'ny anjelinao mahitana ny voninahitra ao Jesosy malalo. Misaotra indrindra Jesosy tena laza ny haja sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Ampandrotsiana vavintsika Lina amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena. Lina, anao ny fitenenana. Fitenenana dia araka hivavaka antsika ho an'ny firenena. Jehovah malala tena hoe misaotra anao lehibe dia lehibe izay amin'izany teninao mamy izay mampahiranay tokoa Jesosy mampirisika anay anana etaeta hitady ny tavanao na inona Jesosy sakany eo anoloanay dia rehefa eo ilay hitaraka ny teninao dia maniraka ny anjelinao ianao hanala ny vato Jesosy ilay vato be izay
tsy voavavy, tsy voasakanay, tsy voavahanay, tsy voahidinay Jesosy fenao mihitsy no manefa n'izany anjely izany dia mamoa ny lalanay Jesosy, manokatra lalana vaovao amin'ny fiainanay. Tena misaotra anao izay rehefa mampijosy mampitombo ny finoanay izany teninao mamy izany Jesosy, ary izany indrindra no hitondranay ambavaka ny firenenay Jesosy malala, satria maro tokoa ny araka ny tantaran'ny olona izay nambaran'ny zandrinay Marie Angela teo anatin'ny toriteny Jesosy, maro amin'ny ao Madagasikara ao malagasy mpiray tanindrazana aminay eo ny toa azy, tena hoe mamila moy fo Jesosy, tsisy finoana intsony, tena very hevitra tantera. Ankehitriny ianao Jesosy malala amin'ny alalan'izao teninao izao aneto Jesosy dia efa anisan'ny manala ny vato ny fandrenesan'izy ireo tena angatahany aminao, mbo maro ny andreazao toriteny izao Jesosy, ireo izay tena kivy sy ketraka, tena hoe eo ambavahoana ny famoizam-po tanteraka mihitsy, manangana ny fanahin'izy ireo indray ianao Jesosy, hampisy an'izay etaeta izay ka tonga andreo anjely Jesosy, any anjelinao mihitsy ny ranao anankody ny vato lehibe izay tsy vaovana nandritra ny taona maro, izao taona vaovao izao Jesosy, tena hoe fiainana vaovao no tsy mbadika ho an'ireo olona ireo Jesosy, fiainana vaovao no sokafanao, satria nahita ny etaetam-pon'izy ireo ianao, tena ho hetsika ianao Jesosy, tena velona mihitsy no hitan'izy ireo amin'ny fiainana Jesosy, izany no angatahany amin'ny malagasy tsy vaky volony izanizy amin'ny firenena io, na ina ny voan'izy ireo Jesosy, na ina farim-pananana izay rehetrarehetra manana olana, ianao mahita Jesosy no angatahana izany vavaka izany, dia misaotra amin'ny teninao mamy be Jesosy malalo. Raha hisaraka eto izay dia tena hoe ampitrakanay koa ny izany teny izany, ampaherany amin'ny mandrakariva, atsapanay fa maneraka ny anjelinao ianao amin'ny alafim-piainanay rehetra, amin'izay rehetra ady lalovanay, dia tsy hanananay tahotra sy ororontsony amin'ny rehetrarehetra, fa manana Jesosy velona foana izay amin'ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy voninahitra teo anao irery ihany, fisandratanao no mandrakizay tompon tsara indrindra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao nanambavy Lina tamin'ny vavaka mamy be. Misaotra Lina tamin'ny vavaka firenena, misaotra Marie Angela tamin'ny toriteny, dia misaotra nanambavy Mamia tamin'ny vavaka fanomboana. Jesosy marity anareo rehetrarehetra, tombositra sy fahasoavana hatrany, dia mahariza foana miasa ny tompo, dia misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana ihany koa sy anareo rehetra izay tonga niaraka taminay teto androany. Tombo fahasoavana daholo, dia Jesosy amaly fity mihoatra noho izay nieritreretinareo anefa ataon'Andriamanitra ny fiainareo. Raha mbola tsika amin'ny lanitra Jesosy ka tany tompo velana soamatsara tsika, dia rapitro indray tsika eo aneto amin'ny lera tahaka izao, ary ny akira dia koa dia mandeha akira 2 point radio-5.com ahafahanao meno ny akira dia misy toteny tsika anatin'ny 3 amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 10 alina. Mety ahiny tompo daholo. Amen.